Ny marina tsy mba maty hoy ROSSY hoy Paul Rosy Rahasimanana ary nandefa hafatra tamin'ny président INDRINDRA Rajoelina izy ny amin'ny hoe tandremo ny bevinany, tandremo ny mpamandalatra, tandremo ihany koa ny mpamosavy malemy. Melohany hanarahantsika izay video zay dia aza adino ny mi-abonné ny chaîne natsika ary asio like ny video, indrindrandrindra ihany koa dia apetraho ny commentaire. Zay hoary Noela tompoko lasy tompoko vavy indeha ary idirantsika ny video ntsika izay mikasika ny hafatra izay nomeny ROSSY any président INDRINDRA Rajoelina ary ny fanehoan-kevitra izay nomeny. Namoaka ny fanehoan-keviny i ROSSY ka nanao hoe noho ny mahalavitry any Antananarivo izy dia izaho député de Madagascar Rahasimanana Paul dia nanome procuration député fetra Rakotondrasoa hisolo tena amin'ny fanolorana ireo anarana izay heverinay solombavambahoaka haroso ifidiana ny filoham-pirenena araky ny voalazany lalampanorena na. Izaho mo izy ROSSY dia tsy any Antananarivo fa aty ambanivohitry ny Ankazobe androany 4 Janoary 2024. Rehefa vita mo io fanambarana izay nataony Paul Rosy Rahasimanana io dia nanararaotra izy ny amin'ny fotoana anehoany fankasitrahana sy ny asany colonel FANEVA any ambanivohitra misy azy any. I colonel FANEVA mo dia efa andro maromaro izay niezaka nandamina ny tsy fandriampahalemana tany amin'ny fagitry iny Ankazobe iny ary niezaka nanankaiky ny vahoaka sy niara-niasa tamin'ny vahoaka mba hitandrona an'izay filaminana izay. Ary nambaran'ny ROSSY ihany koa dia aty no ambanivolo misy anay, aty izahay no miasa ary aty no hivelomanay mamboly sy miompy. Gentleman farmer androany ity ary hiatrehako manokana ny fokon'olona tonga miatrika fanadihadina ifotony ataon'izy ireo hoy ROSSY. Nohon zany dia any antoerana ny ROSSY amin'izao fotoana izao. Ary nitsipihiny ROSSY mazava ny amin'ny hoe tsy araka ny fanaratsiana fa manao exécution sommaire izy. Raha nanatrehako maso rehetra aloha dia tsy misy an'izany resaka izany fa miresaka mampianatra manoro mihaino ary mialoha lalana mandeha antongotra manafika ireo kizo miaraka amin'ny vatandelahy rehetra feno taona. Ary misy vokany izany fa tsy anjarako ny mitantara izany eto hoy ROSSY. Raha araka ny fanambarana izay nataony ROSSY mo dia any Ambohitromby ry zareo androany no mamoro ny fokon'olona koa dia nisaotra sy nankatela i Paul Rosy Rahasimanana ny amin'ny ezaka sy asa izay nataony FANEVA indrindraindrindra mo ny fiarahany fokon'olona amin'ny ireo mpitandro ny filaminana. Noho ny farany dia nofaranany ROSSY amin'ny hoe alefa leheretsy ny marina tsy mba maty, alefa président petaho izay bevinany ary tandremo ny mpandenga, ny mpamahindalatra sy ny mpamahana ny oditra akondro ary ny mpamosavy malemy hoy Paul Rosy Rahasimanana izay solombavambahoakany Madagascar. Izay ny zava-misy ka tsara amintsika rehetra no mahafantatra n'izany zavatra rehetra izany dia naresaka mo ny tsy fandriampahalemana tany amin'ny fagitry Ankazobe iny ka efa miezaka mandamin'izany ny mpitandro ny filaminana ary efa tena misy fiantraikany tokoa ny hasa sy ny andraikitra izay nataony mpitandro ny filaminana. Koa dia mankasitraka Paul Rosy Rahasimanana nampitany vaovao rehetra io ary izahay ato amin'ny chaîne Nouveautés gasy koa dia mirary soa atsika malagasy mankasitraka nareo na vitany hen'ny video hatramin'ny farany ety ampamaranana dia aza adino ny manaraka ny video manaraka zay fa veloma vetivety gaby oye. Ciao ciao.